Araka ny efa nampahanantenaiko antsika moa zany dia anoy an'lay lesona mahakasika ny solo antsika androany de aroatra amin'ny farany indray ny vidéo. Tononiko le kazy anaovantsika exercice pentatonique no anaovantsika anazy ataontsika la zao eto. La zao eto zany hoe eto zany hoe tononiko le kazy tia 12e, tia 9e, 12, 10, 11, 9, 11, 9 de farany 12. La zany io zany hoe raha ohatra ny transposentsika sol izy zany de eto hoe ohatray zany izy raha sol. Eto ny sol. Eo amin'ilay la teo no anaovantsika an'ilay fanazavana. Raha ohatra zany tsika zao tia mba hoe hanome feo mahafinarinaritra rehefa manao melodia dia raisintsika ny elanelany zany hoe le chromatique ao anatin'ireny zany ohatra rehetra zao afaka atao hoe de ny eto indray zao ohatra ny de avaraka alainao zany hoe ohatr' zao zany. De ohatran'ny hoe tena enjana be zany ianao rehefa avy manao an'io ohatra hoe raika zany manomoronorona melodie zany ohatrany hoe ohatra zavatra ohatr'izany zany azonao ampiasana an'le izy. Zay ny exercice voalohany. Ny exercice faharoa de alefanao tsefatsefatra le izy de mihemotra. Ohatra hoe 1 2 3 4 de avy eo 2 3 4 5 de ohatr'izay hatrany hatrany. Lasa aritsika ataoko miadana de manomboka eto indray, eto indray, eto indray, de atambatra. De afaka ampidirinao anaty hira. De ohatrohatr'izay zany ny astuce fohifohy kely zaraiko amintsika mikasika ny solo. De raha ohatrany ny pejy azadino misabone sy mizara raha ohatra ny hoe tianareo tohizantsika indray ny mahakasika ny solo. Tahaka ny fangatantsika moa zany dia hoe mba tsy atao zavatra na débutant intsony zarainy satria efa feno zavatra momba ny débutant zaraiko de izahantsika mba ho an'ireo efa mba mahaihay indray ny zarainy de mazotoa daholo ary mazotoa mikotrana. Saotra tompoko.